Hebreo toko fahatelo. Ny zanaka lehibe noho ny mpanompo. Hebreo toko fahatelo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Koa amin'izany ry rahalahy masina mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevery ny apôstôly sy mpisorona be izay eketsika dia Jesosy izay mahatoky ny nanendry azy tahaka ny Mosesy koa tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Fa izy dia natao mendrika hanamboninahitra noho Mosesy araka ny ananan'ny mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola ho lazaina. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary isika no tranony raha hazonitsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravona momba ny fanaontenana. Koa araka izay lazain'ny fanahy masina hoe, anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana tamin'ny andro fakampanatany anefitra izay nakany razanareo fanahy ahy tamin'ny nizahan'ny toetra ahy ary nahita ny asako 7 taona izy. Koa tezitra tamin'izany taranak'izany aho ka nanao hoe, ireo dia maniasia amin'ny fony mandrakariva ka tsy nahalala ny lalako. Ary araka izany no nianianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Salamo 5:7 ny andinin'ny 7 hatramin'ny 1:1. Tandremo ry rahalahy, fandrao hisy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona, fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fandrao hisy aminareo ho tonga mafy fo noho ny famitahany ota. Fa efa tonga mpiombina amin'ny Kristy isika raha miazona mafy ny fiandohany fatikitsika hatramin'ny farany. Raha atao hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Salamo 5:7 ny andinin'ny 7 sy 9. Fa iza moa no nahatezitra azy rehefa nandre? Tsy izay rehetra nentin'ny Mosesy niala tany Egipta va? Ary iza no nahatezitra azy 70 taona? Tsy izay nanota va? Ka dia niampatrampatra tany nefitra ny fatiny. Ary iza no nianianany fa tsy hiditra any amin'ny fitsaharany, afa-tsy izay tsy nanaiky? Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finony. Zanay ni haja isalurana kami samkana uzahay ritsa sotupuo ni famira-pira chini funina ichao mampatiane na chinyazo fitaliana fanagita-gita kasih nyuruhuriana nabaniana silu sancuit siluku la saranandriaka nuniaretana indro novalina haja any andanitra eo amin'ny azo fizalina raha ireriana sisy raina nohina ny hirifirina
ankehitriniku sanasandratrayanao ka manoako andanitra ny fideranana tamini uriu indrindrandriamanitra niodina taminao zanany malalany filaidiademizay satroinao izao mampamirapiratra ny vonina ini ry mpamonjy sarobidy zanakinia hanimendrika handray ny vonina itra mieto antany sy any andanitra hilazanao hanambara ny herinao ny halebiazanao hira fiderana avy amponay babonao noindro asandratray ho vonina hitrinidray ka manomboka ety ny hirany dory noanandra tanay ny ray sy ny zanaka